أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندرنا مناتن أرابا وانسكريتا panarakat stapakan fetalavtrin TVM amni zo maraina ni alaadi izo ralasa na bavi atonatin finuna Islam amtiandro anti insha Allah dia haka luayevtra anakrai luayevtra guavana ar luayevtra makaska antsikapin Islam rehetra manerana anzao tontolo zao tsinona zany luayevtra zany fa ilay antsona hoe al-ummatul islamia ny vahoaka Islam fantanina mipetraka amin'ny tsirairay mba fantatrao ve inona no atao hoe vahoaka Islam ary inona no anjara birikinao manoloana an'izany vahoaka Islam zany ary ahoana famaritana napetraka ny boky masina al-Qur'an il-Karim sy famaritana ary fampianarana nampianariny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama izay nofaritiny finoana Islamo amin'ny ity fiainantsika eto ambony tany ity. Manampahaizana anankiray rehefa nanao conférence izy dia nametraka fanontaniana tamin'ireo olona izay vory teo dia niteny izy manao hoe moa ve fantantrao inona natao hoe vahoaka Islam. Ray tamin'ireo vory teo dia namaly hoe tsy misy fantatro mahakasika an'izany fa ny vahoaka Islam dia vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary manana boky masina Qur'an izy ireo. Zay ihany no fantatro mahakasika an'izany vahoaka Islam zany. Misy ray indray nitsangana ka nanontany ka niteny izy manao hoe ummatul islamia dhikra wa tarikh, zany hoe fahatsiarovana fotsiny no tavela sy ny tantara mahakasika an'izany vahoaka Islam zany hoe efa nisy tany aloha tany vahoaka Islam nainga tamin'ny faminaniany mpaminany sallallahu alaihi wasallama ka hatramin'ny fahafatesana ary nytoy taorinan'izany. Zay ihany no fahafantarako an'izany vahoaka Islamo izany. Misy ihany koa miteny fa hoe inona moa idirako amin'izany vahoaka Islam zany. Efa ampy ahy ny sola izay ataoko indimy isan'andro ary efa ampy ahy ny fifehezana izay ataoko isan'ny volana Ramadan ary rehefa manao hajj zaho dia efa vita ny adidiko sy ny andraikiko eto ambony tany ka miandro ny fidirako any amin'ny paradisa. Zay ny fahazon'ny olona an'izany vahoaka Islam zany. Fa misy ray kosa nazona valiteny mahafapo ka niteny izy manao hoe ny vahoaka Islam no antom-pivelomako eto ambony tany. Mianatra zao noho ny fampandrosoana an'izany vahoaka sy ny finoana Islam zany. Ary miasa aho noho ny fampandrosoana an'izany vahoaka Islam sy ny firenena islamika izany. Ary manao ny zavatra rehetrarehetra, manao ny aiko tsy ho zavatra sy ny vady aman-janako mba ahafahako mitondra anjara birikiko manoloana an'izany vahoaka Islam zany. Zany no valiteny nahafapoany ilay mpanao conférence tamin'izany fotoana izany. Ka fanontaniana zany mbola mipetraka amintsika tsirairay. Moa ve fantatrao ny atao hoe vahoaka Islamo izany? Sa hoe tsy mivaky lohanao mahakasika an'izany vahoaka Islamo izany? Mba nandefa fisainana lavitra anao mahakasika rapino Islamo anao dia fantatrao fa misy an'izany vahoaka maro tsy mitovy foko, tsy mitovy firenena saingy mifanaiky sy mifamatotra amin'ny teny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ka izay le fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay. Ny fampandrosoana ny vahoaka Islam sy ny finoana Islam dia ilaina lehilahy, ilaina olona mianatra, olona manana mahaizy azy, olona manana tanjona, olona izay miezaka eo amin'ny fiainana mba ahafahany mampita an'izany finoana Islam zany any amin'ny olona tsy mahalala an'izany finoana Islam izany. Tsy ny fivavahana izay ataonao andro aman'alina na ny sola ao amin'ny moské izay ataonao andro aman'alina no fampandrosoana ny finoana Islam, fa ny fiezanao ivelan'izany. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana tokony hivavahanao dia mivavaka ianao. Aorian'ny fivavahana dia mivoaka ianao mampafantatra ny olona ny antony nahatongavan'izany finoana Islam, ny tena marina amin'izany finoana Islam. Misy manampahaizana anankiray antsoina hoe Abdullah ibn al-Mubarak. Izany manampahaizana dia mitsahatra izy miady
ho fampandrosona ny finoana islam. Miezaka mafy izy any ivelan'ny tanàna mampandroso ny finoana islam. De rehefa nahitan'ireo olona zay mitomany sy mitalao eo amin'ny kamba, de niteny izy manao hoe zao ve ny tena fahitanao fampandrosona ny finoana islam? Tsy eo izy. De niteny izy manao hoe ya abid al-haramain, law absortana la alimta annaka bil ibadati talabo. O ry mpanompo ao amin'ny tranomasina anankiroa, raha hitanao niezaka mafy zay ataonay aty amin'ny fampandrosona ny finoana islam, amin'ny fiezana, amin'ny fiadina amin'ireo fahavalo zay mila mamotika an'izany finoana islam zany, mila mandravarava an'izany vahoaka islam zany, mila mampisarabazana an'izany vahoaka islam zany. Raha fantatrao niezaka zay nataonay sy hitanao izany, de fantatrao fa io fanompona zay ataonao eo amin'ny tranomasina zany de tahaka ny kilalao. Satria nahoana? Ny fampandrosona sy niezaka zay nataonao no takina aminao aorian'ny fanompona izay ataonao. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga teo aminy izany afatra masina izany, de nanomboka tsy natory izy andro amanalina hatramin'ny vadiny Khadija nahitan'izany zavatra zany, de niteny taminy, ory Muhammad, ory mpaminany, moa ve tsy mba misy fotoana mba hialanao sasatra, hipetrapetrahanao miaraka amin'ny vady aman-janakao, atoritorianao, akanao aina. De namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe qad mada zamanun naum ya Khadija, efa lasa, efa tsy otsony ny fotoana ny torimaso ry Khadija, fa manomboka androany de asa no atao ho fampandrosona ny finoana islam, ho fampandrosona ny vahoaka islam ary fiarovana azy ireo manoloana ny fahavalo. Zay no antsoina hoe ny vahoaka islam. Ndray andro ihany koa dia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, rehefa izy tao Irak, rehefa nanomboka nanao zavatra tsy mety, zavatra tsy manjary ry vahoakany Irak tamin'izay fotoana zay, de nisy ampahany tamin'ireo mpino islam niala tao Irak nandeha tany amin'ny dezera izy ireo manompo any Allah, miantso any Allah, mitalao amin'ny Allah. De hitany Abdullah ibn Mas'ud izany zavatra zany fa zava-doza ary zavatra tsy tokony ataon'ny mpino islam, ka tonga izy niala tao Irak nandeha nanatona reny vandian'olona izay nanao vavaka any amin'ny dezera mangingina izany. De rehefa nahitan'izany ireo vahoaka, ireo andian'olona de falifaly hoe tonga i Abdullah ibn Omar, tonga izy dia Abdullah ibn Mas'ud, tonga izy andeha hiaraka hivavaka amintsika. Saingy rehefa tonga teo Abdullah ibn Mas'ud de niteny izy manao hoe inona no antony nampivoakanareo niala ny tanànan'ny Irak ankehitriny. De namaly reny olona reny hoe zay niala ny Irak satria efa manomboka very lalana ny olona, manomboka efa tsy mahatsiaro ny fampandrosona ny finoana islam, efa manomboka tsy mahatsiaro ny tompo Allah, efa manomboka manao fahotana izy ireo, de aleonay ny sitaka sao de rehefa tonga fisaziny Allah de ho voa zay. De niteneny ny Abdullah ibn Mas'ud tamin'izy ireo manao hoe faman yansur al-islam in fa'ala an-nas misla ma fa'altum. Izy ary no ampandroso ny finoana islam raha ohatra ka samy manao zay zavatra zay nataonareo ny mpino islam rehetra. Zany raha vao mahita zavatra kely tsy mety anao amin'ny tanàna zay misy anao, efa misitaka amin'iny zavatra iny, tsy mba manana an'izany herim-po na ihany koa tanjona hanova an'izany zavatra tsy mety zany akory ianao, fa misitaka avy atranonao. Izy ary no ampandroso ny finoana islam, izy no andrasanao ampandroso an'izany finoana islam raha samy manao an'izany ny mpino islam rehetra eto ambony tany. De niteneny ny Abdullah ibn Mas'ud manao hoe ondu fakhuzu biyadi nnas fa hadhihi hiya al-ubudiyya, mandehananareo miverina makany amin'ny tanànany Iraky ary sakany ny olona, anaro ny olona, toery ny olona amin'ny fomba ratsy zay fa mahazatra azy, ampahendrena, amin'ny teny mamy, fa izay no tena fanompona ny Allah ary fampandrosona ny vahoaka islam ary fampandrosona ny finoana islam izany. Wa illa fa raha tsy zany fa antum min al-abrar al-halikin, ianareo dia mievitena ho madio, mievitena ho lavitry ny fakapanahy sy ny fahotana, saingy ianareo rentrika tao anatiny tsy fandraisana adidy manoloana ny vahoaka mpino islam.
Maro amintsika mieritreritra fa hoe rehefa manompo any Allah dia tsy mivaky loha ny olona manao ratsy, tsy mba mananatra, tsy mba maka andraikitra, tsy mba manao zavatra, tsy zany no ilain'ny finoana islamo amintsika. Ary efa hitantsika koa tamin'ny tantara fa indray andro tompo Allah subhanahu wa ta'ala nandefa anjely handeha hamotika tanàna anankiray. Rehefa tonga tao amin'io tanàna io ireo anjely dia nahita fa misy lehilahy anankiray, masha Allah, manompo any Allah, tena manompo any Allah, andro aman'alina izany olona zany. Dia nihevitra ireo anjely tsy namotika an'izany tanàna zany, ary niverina tany amin'ny Allah dia niteny tamin'ny Allah hoe ao amin'ny tanàna io ry tompo Allah dia misy olona mpanompo anao, olona mahafinaritra, olona masha Allah manao zay rehetrarehetra anao. Dia niteneny ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe bihi fabda'u, amin'ny olona io mihitsy no atomboiny saziny Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gaga ireny anjely ka nanontany ny Allah manao hoe fa maninona ry tompo Allah? Dia niteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria io olona io tsy mba nietsika akory na nalahelo akory na mba nanana finiavana hanala ny olona ao anatin'izany fomba ratsy zay ataon'izy ireo izany. Ripiny Islam, tadidio fa nampiny Islamo ahy, nampiny Islamo anao dia valimbavaka zay nataony mpaminany Ibrahima alayhi salam. Zany hoe ny mpaminany Ibrahima alayhi salam dia tsy nitsahatra izy nanao doa izy sy ny zanany Ismaila alayhi salam rehefa nodidiny Allah subhanahu wa ta'ala hanao vato fehizoro na vato fototra ny kamba. Dia rehefa tapitra izany zavatra zany nangataka tamin'ny Allah mba ho voaray ny asa soa zay ataon'izy ireo, ary mbola nampanarany ilay doa manao Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Ori tompo Allah, ataovy zaho sy ny zanako ty ho lasa piny Islam, ho lasa piny mendrika, mpanety tena, mpanambany tena eo anatrenao ry Allah, ary ny taranakay faramandimby ho avy any aorina dia ataovy ho mpanety tena sy piny Islamo avokoa. Ka tonga tsika ankehitriny lasa piny Islam, moa ve tsy valimbavaka avy tamin'ny mpaminany Ibrahim zany, moa ve tsy ezaka mafy nataon'ny mpaminany Ibrahim na tonga zao sy anao androany ho tafiditra ao anatin'izany finoana Islam zany. Ka manao ihany koa metezana ho mpiaro ny finoana Islam, metezana ho mpampandroso an'izany finoana Islam izay. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala milaza an'ity vahoaka Islam ty amin'ny teny manao hoe inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ary ty vahoakanareo ty dia vahoaka Islam ty any Allah subhanahu wa ta'ala tenenina dia vahoaka tokana, vahoaka mirahina, vahoaka tokana, tsy misy fanavana hoe ty arabo na ty afrikanina na ty europeanina, hoe ty fotsy na ty mainty na ty ngita volo na malama volo, tsy misy fanavana fa vahoaka ray izy ireo. Ary zao hoy Allah subhanahu wa ta'ala no tomponareo ka aoka ho tompoinareo. Midika izany anao ankehitriny na eto Madagasikara na any Chine na any Arabie Saoudite na aiza na toerana misy anao dia mahatsapa anao rehefa mahita namanao piny Islam dia tahaka amin'ny tanànanao ihany anao amin'izay fotoana zay, satria ny vahoaka Islam dia vahoaka tokana ihany koa. Ary anisan'ny mampiavaka ny vahoaka Islam dia vahoaka nataony Allah ho eo amin'ny toerana afovoany, zany hoe tsy ato amin'ny akavia, tsy ato amin'ny ankavanana ihany koa izy, satria manana an'izany tanjona fampandrosoana izany. Ka niteneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, ary zany indrindra no nanovanay ianareo ho vahoaka eo afovoany. Afovoany tsy dia entitra loatra, ary ihany koa tsy dia hoe olona tsy miraharaha loatra, fa eo anelanelan'izany ny mahampiny Islamo anao. Tsy hoe anao entitra zany hoe tsy azo ifampirarahana mihitsy, ary tsy hoe anao gabraraka ka zay tsy mivaky loha mihitsy, fa ny Islamo indraindray izy entitra amin'ny zavatra tokony mahaentitra antsika, mahamatotra antsika, ary indraindray anao mamela amin'ny zavatra zay tokony hamelana, fa ny fiainana tsy hoe fahasarotana ihany isanandro isanandro. Izany no mahatonga antsika ho vahoaka
afovoany ary zany mahatonga antsika mangataka isan'andro hoe ehdina sirata almustaqim ory tompo Allah tarimy mandrakariva zay amin'ny lalana mahitsy lalana zay tsy mivilivily na ato ankavanana na ato ankavy zay no mahatonga antsika vahoaka eo afovoany araka ny famaritany nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala azy. Mbola nanamafy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mahakasika ny mpino islam sy ny vahoaka islam amin'ny ankapobeny dia niteny izy amin'ny hadisy manao hoe mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumuhum, mitovy izy na tahaka ny vahoaka mpino islam ao anatin'ny fankatiavana zay misy amin'izy ireo sy fifampitsinjovana sy ny fifamindrampo eo amin'izy ireo dia masalul jasadul wahid, izy ireo dia tahaka ny vatana anankiray iza shtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadu bisahri wal huma, karaha ohatra ka tahaka ny vatana anankiray ara ny mpino islamo eto ambony tany dia tadidio fa raha vao misy zavatra ray mahazo ny rantsana ao amin'ny vatanao dia tsy tafatory ny vatanao iray manontolo. Omeko ohatra fotsiny nao, raha ohatra ka nanao nifinao fotsiny no marary dia ny vatanao iray manontolo tsy mahita torimaso amin'ny alina. Raha ny tananao fotsiny misy maratra dia ny vatanao iray manontolo tsy matory amin'ny alina. Raha ny tongotrao misy maratra dia ny vatanao iray manontolo tsy matory mandritry ny alina. Tahaka an'izany ny mpino islam, tsy hoe rehefa nifinao marary dia ny masonao sy ny vatanao matory, tsia fa tsy tafatory ianao mandinika an'izany aretina sy izany hotsiky ny aretina izay mandalo amin'izany fotoana izany. Ary mbola niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy manao hoe man lam yahtam bi amri almuslimina falaysa minna, ary nizaniza amin'ireo mpino islam tsy mba mieritreritra, tsy mba miasa loha, tsy mandefa fisainana lavitra mahakasika ny zava-manjo ny mpino islam anankiray amin'ny toerana hafa zay tsy eo akaikiny dia tsy anisany mpanaradia ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Izany hoe rehefa misy andihana mpino islam tsy eto Madagasikara fa any amin'ny toerakafa misy zavatra manjo azy ireo dia mahampino islam azy ireo zon'izy ireo no mba hafantaranao ny zava-manjo azy ireo ary ny fangatanao doan lava ho an'izy ireo ary ny fitsinjovanao azy ireo. Amin'ny alalan'izany teny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia mipetraka ny fanontaniana ankehitriny ho antsika mpino islam rehetra indrindraindrindra eto Madagasikara sy any ivelany mba fantatrao ve inona zavatra manjo an'ireo vahoaka namantsika mpino islam namantsika ao Palestine. Inona mba zavatra mahazo azy ireo noho ny fiarovan'izy ireo ny tanin'izy ireo, zany hoe miezaka izy ireo miaro ny tanin'izy ireo dia atao vonomoka ho ampijaliana ary mila esorina ao anatin'ny karta mihitsy ny tanànan'izany Palestina zany. Zany dia zavatra mahazo an'ireo mpino islamo ao Palestine. Mbola veriko ihany matetika fa hoe ny olona miaro ny taniny dia maleo tena na ihany koa tia tanindrazana sy mahery fo izany olona izany. Tahaka ny nahazo an'ireo dadilantsika ireo raibentsika niaro ny Madagasikara tamin'ny fanjanahan-tany nataon'ny Frantsay tamin'ny 1947 dia mahery fo ny malagasy izy ireo. Ka ohatran'izany ihany koa ny mahazo an'ireo palestinianina ankehitriny, miaro ny tanindrazan'izy ireo, miaro ny tanin'izy ireo amin'ny tsy mataotody ireo mamono azy ireo dia mahery fo izy ireo amin'izany fotoana izany. Ka ho antsika mpino islam mba harao ny vaovao zay mahazo azy ireo, mba harao ihany koa ny zavatra zay manjo azy ireo. Tadidio fa Palestina anisany tanàna manana tantara eo anatria ny mpino islam. Io dia tanàna nomeny Allah fahasoavana manokana, ary io tanàna io tadidio tsara fa io tanàna io indrindraindrindra ny moské ao Jerusalema, izay moské ny andehanan'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam niala teto ambony tany nandeha niakatra tany an-danitra tamin'ny aliny Isra'i wal Mi'raj, satria voantso mpaminany sallallahu alayhi wa sallam andeha aka ilay fanompona goavana dia ny sola ka nantsona izy ary tao amin'io tanànany Palestine, tao amin'io Masjid al-Aqsa, tao Jerusalema io indrindra no niakarany tany an-danitra ary tao no nanaovan'izy ireo sola 2 rakan niaraka tamin'ny mpaminany rehetra tamin'izany fotoana izany. Ary tadio ihany koa fa ny Masjid al-Aqsa ao Palestine ao Jerusalema dia qibla ula al-qiblatayn, zany hoe io no qibla fitodiana voalohany zay nataon'ny mpino islamo tamin'ny
tany ampiandohana. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tao Makka nanao solat dia mitodika tany Palestine. Ary rehefa nandeha tany Madina izy dia nandritra ny 7 volana dia mbola nitodika tao a Palestine tao amin'ny mosquée Al-Aqsa no rehefa manao solat izy tamin'izay fotoana izay mandra-pahatongavan'ilay andeha teny masina manao hoe fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Ovao ny fitodikao ry Muhammady makany amin'ny mosquée al-haram ao Makka. Ka nandritra n'izany 7 volana tao Madina zany dia nitodika tany a Palestine. Nandritra ny androm-piainany dia nitodika. Ary ireo mpaminany rehetra rehefa nanao solat dia nitodika tany amin'ny masjid al-Aqsa tao Palestine. Manandanja amin'ny mpino Islamo izany mosquée izany. Ary tanàna Palestine dia tanàna masina. Satria nahoana? Satria tao Palestine nandalovany ireo mpaminany rehetra teto ambony tany. I mpaminany Sulaiman dia mipetraka tao sy nanjaka tao. Mpaminany Daoud dia mipetraka tao. Mpaminany Ibrahim dia tao nanambady ny Sara ary niteraka ny Ishaka. Ary tao ihany koa no nanambadiana ny Hajara. Ary tanàna Palestine io mpaminany rehetrarehetra nandalo tao. Anisan'izany mpaminany Zakaria, mpaminany Yahya, ary mamany Isa, mamany Jesosy Kristy dia nipetraka tao. Ary tao izy no nateraka any Isa na i Jesosy Kristy. Zany manambara fa tanàna manana maizy azy. Ary io tanàna io dia tanàna manatantara eo amin'ny finoana Islam. Ary izy tafiditra ho iray amin'ireo tanàna masina telo izay tsy azonao anaovana fivahinana masina, izay tsy azonao anaovana vizity spesialy afa-tsy amin'ny tanàna anankitelo. Zay voalaza ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe la tashuddu rihal illa ila thalasati masajid. Tsy azonao atao ny manao fivahinana masina na vizity manokana amin'ny tanàna na amin'ny mosquée afa-tsy ny mosquée anankitelo dia mosquée ao Makka, mosquée ao Madina ary mosquée Al-Aqsa ao Palestine. Ka manandanja izy io eo anatrehan'ny finoana Islam. Manoloana an'izany raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam dia arao ny vaovao sy ny fizotra ny zavatra izay mandalo ao. Zonao amin'ny mahampino Islam anao ny mahafantatra zavatra izay mandalo ao, satria tena mpaminany izay tsy mivaky loha, tsy miraharaha ny zava-manjo ny mpino Islam namany dia tsy anisan'ny mpanaradiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka raha teo mpanaradiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia arao ny tantara, arao ny fizotriny izany zavatra mandalo ao zao. Ary manoloana an'izany dia zavatra roa takina amintsika mpino Islam. Voalohany amin'izany dia rehefa miara-miperapetraka amin'ireo vady aman-janaka ao anao na ny olona manodidina anao dia ampafantaro azy ireo ny lanjan'izany tanànan'ny Palestine. Ary ampafantaro azy ireo ihany koa ny lanjan'izany mosquée Al-Aqsa ao Palestine zany, hoe izy io dia kibla voalohany ho an'ireo mpino Islam. Ary tanàna mosquée io ihany koa ny sola ray ataonao ao dia mitovy lanja amin'ny 500 sola ataonao amin'ny mosquée hafa. Ampianaro ny zanantsika, ny vadintsika, ny olona manodidina antsika ny valeran'izany mosquée Al-Aqsa zany. Ny zavatra faharoa tokony ho ataonao manoloana an'izany dia ny fanaovana doa tsy mitsahatra isaky ny manao sola ianao, sola fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, ny manao sola qiyamul layl ianao, mifenao azadiny no mampiakatra tananao ho fanavotana azy ireo amin'ny zava-manjo azy ireo. Ataovy doa fa izay no zavatra farany azontsika atao, farafaratsinao mahatsiaro azy ireo ary farafaratsinao manao doa tsara ho azy ireo mba handresy ary verina amin'izy ireo ny tanin'izy ireo izay bodony ireo tsy mataotody amin'ny toerana izay misy azy ireo. Zay ngamba no devoir andraikitra sy adidintsika manoloana andreo raha lantsika any amin'izany toerana zany. Ka raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam mbola veriko ihany ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa ny mpino Islam rehetra maneran'izao tontolo zao dia tahaka ny vatana anankiray, rehefa misy manjo ny vatana ray dia tsy tafatory ny ambiny, na ny rantsana ray voa dia tsy tafatory ny aminy. Malahelo mitomany mangotsika manoloana an'izany dia tahaka an'izany ihany koa tsika mangotsika sy malahelo ary tsy manadino azy ireo amin'ny alalan'ny doa mba handresy manoloana ny fahavalon'izy ireo. Zay ngamba no fampatsahivana no entintsika tamin'ity androany ity ka isorako anao ninaraka an'izany atranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny alahady herinanao toy izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.